toy izao ndraiky amana ny teny zaraina azy omena antsika anio iaino ny fifoazam-panahy tapany fahasivy mijoroa mpampiavana fa mariky ny mahazanak'Andriamanitra anao izany araka ny ao am'filazantsara amin'ny Mateo 5:5 amin'ny anaran'i Jesosy hoe sambatra ny mpampiavana fa izy no atao hoe zanak'Andriamanitra. Kristy ao anatinao rahateo efa mpampiavana araka ny ao amin'ny Kolosiana 2:20 amin'ny anaran'i Jesosy hoe sady izy no ampihavanany zavatra rehetra aminy ka dia nirano tao amin'ny hazo fijaliana nanaova ny fampihavanana. Eny izy hoy izao no fampihavanana izany na ny ety ambony tany na ny any an-danitra. Atomboy amin'ny samy kristianina ary zany e, vavaka isika. Raha eo, mifona aminao izahay fa tsy mihavana nefa iray ihany eo aminao. Ampio izahay mba ho hitan'ny hafa fa mihavana sady mijoro mpampihavana. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy velona avy any Nazareta. Amen. Manam-piaona tompoko.